Ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Amin'izao maraina vaovao izao dia misaotra anao hatrany izay ry Tompo Rainay izay ny an-danitra ao satria tsapanay ary ivelomanay isan'andro ny fitiavanao. Koa izany ny mahatonga anay hanavao indray ny fanolorana ny fiainanay mba hanjakanao Jesosy Kristy amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainanay sisa rehetra. Dia amin'ny anaranao no vanay izany vavaka izany. Amen. Raha miresaka ny amin'ny olom-boantso isika ry havana dia andeha ny Romanina toko 9, 520, dia ny 520 ary ny 530 no jerentsika amin'ny fampitohitoy eto. Fa anio aloha dia ny Romanina toko 9, 520 mialohan'ny hamakiana azy dia izao. Matetika ry havana dia raha misy zavatra mampanahirana ny olona amin'ny fiainany, miseho amin'ny fiainany amin'izao ankehitriny izao, dia misy ny olona mimenomenona, misy ny olona mety manome tsiny ny hafa, mety tonga amin'ny fanomezan-tsiny ianao, Andriamanitra raim-pahary ary izany. Na ninona ny tahak'izao, na ninona ny toy izao. Ry havako, anio ary dia ho jerentsika ny amin'ny hoe ireny zava-misy miseho amin'ny fiainantsika ireny dia ahoana. Dao ary vakiana ny Romanina toko 9, 520 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Ny 520 sy ny 570 eo aloha dia manambara fa malemy na marefo amin'ny lafiny rehetra ny olombelona, ka raha tsy eo ny fanahy masina dia tsy misy zavatra vitany sy hainy, eny fa na dia ny mivavaka azy. Eto amin'ity 520 ity dia antsoina hoe tia an'Andriamanitra ny olom-boantso, ary izany no mahatonga ny fiainany tsisy zavatra hoe tonga ho azy izany, na soa na ratsy, na fahombiazana na tsia dia efa voalahatr'Andriamanitra izany ho an'izay tia azy. Andingantsika ka ohatra ny tantaran'i Josefa izay namidy ny rahalahiny ho andevo. Tsarovy ry havana fa nandalo zavatra mafy izy eny hatramin'ny gadra an-tranomaizina aza, kanefa dia lasa praiminisitra tany Egipta. Hitantsika toa fa niara-ny asa daholo ireny zavatra ireny hahasoa azy. Nataon'Andriamanitra hahasoa antsika ny zava-misy eo amin'ny fiainana amin'izao ankehitriny izao, koa aoka ampitombo ny fitiavantsika azy izany amin'ny maha-olom-boantso antsika tsirairay avy ry havana. Dia mety ho tonga ny an-tsainao ny fanontaniana hoe dia tsy tokony hivavaka intsony izany? Ngataka amin'ny tompo mba hanatsara na hamamy ny olana na ny toy izany? Izay mihitsy ilay niresahana teny am-piandohana teo. Ny 520 sy ny 570 tena ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina izany manoro antsika ry havana ny amin'izay vavaka tokony ataony amin'izany. Fa ny amin'ny ankehitrininao aloha dia inoy ary indrindra aoka atokisantsika ny tompo izany fa nataony hahasoa amin'ny maha-olom-boantso, amin'ny maha-tia azy antsika. Ireo zava-misy eo amin'ny fiainanao ny amin'ny anio. Ny rahampitso dia an'Andriamanitra. Mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay tompo, fa ny zava-misy eo amin'ny fiainanay ankehitriny dia efa voalahatra ao izany. Koa ampitomoy ny finoanay sy ny fahatokianay anao mba ahazoanay mamadika azy ireny ho fahombiazana. Dia avianao fanahy masina hiasa mahery etỳ anatinay tsirairay avy. Ahalalànay izay vavaka tokony ataonay ihany koa mifanaraka amin'ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainanay mba hanaovanay ny sitraponao, mba tsy handikanay izay sitraka ao atao amin'ny fiainanay. Feno fahasambarana sy fiadanana ao aminao tompo ny fiainan'ny olom-boantso rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.